Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatrantsika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina, olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fagnier. Ny tompo no herin'ny vahoakany, piaro sy mpamonjy ny nosorany. Tompo ô, vonjeo ny vahoakanao, tsofirano fahalovanao, ary ento antranonao mandrakizay. Nalaigny tao amin'ny Salamo fa 7:20. Faly magnatriky fiarabagna ho atsika jiaby mpiaino ajay magnaraka manjohy tsy tapaka ny radio Fagniry mamitsika. Ny radio na onjam-peo natao ampitambatra atsika jiaby ologno raiky, natao ihany koa ho fagnitarana ny vaovao mafalin'ny Kristy. Alahady 20 mandavantaona, ny eglizy manao olotrolo ahevitry lehibe amintsika, mahatoky Andriamanitra ka reseho ny tahotra. Izay lo hevitry zay mitondra atsika agny amin'ny tsaratsara kokoa magnambara ny lalakombagna, ny tsara ho fantatra, ny teny soa, ny teny mamy, ny teny mafaly, etitsika mamakivaky ny fiainatsika manontolo. Ary zay no ifampizaran'ny son excellence Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Karamarson amintsika eto niany. Amin'ny alalan'ireo vaky-teny masina samihafa atolotry ny eglizy amintsika, ka resitsika ampitiavagna, ampinona amin'ny fanantenana izany. Isoranay ihany koa ianareo zay mpagnaraka tsy tapaka ty onjam-peo ty, arantsika ary izany fampianarana entiny Ray aman-drenitsika Monseigneur Ray Malala izany. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vaky-teny masina voalohany, boky Jeremia mpaminany. Efa reko izao Jeremia ny vavaratsy ny olona betsaka manao hoe, fangororoana avatrezartreza, torio izy, andeho torintsika izy. Ny olona rehetra tsara fihavanana amiko, manao andrimaso ny diako. Raha mety ho voatarika izy, dia aombiazantsika, ka dia malifaty azy isika. Ny tompo anefa momba hay, toy ny lehilahy mahery, ka itambotsitra ireo mpanenjika ay, fa tsy aharesy. Ny tsy aombiazany, asafokenatra azy, amin'ny fahafambaraka mandrakizay tsy ho adinoina. Ry tompony tafika, ianao zay mizaha toetra ny marina, zay mahita ny voa sy ny fo, ahita ny famalianao anireo ao.
fa ianao no nanankinako ny diako. Mirao any tompo, midera ny tompo fa manafaka ny fanahy ny ory amin'ny tanany ratsy fanahy izy. Izany ary ny tenin'ny tompo, isorina ny Andriamanitra. Vakteny masina faharoa, taratasiny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma. Ry kristianina havana, nidirany fahotana tamin'izao tontolo izao tamin'ny olona iray, izany hoe tamin'ny Adama, ary nidirany fahafatesana noho ny fahotana ka nifindra tamin'ny olona rehetra ny fahafatesana, satria nanota avokoa izy rehetra. Fa nisy ota ihany tamin'izao tontolo izao na talohan'ny lalàna aza, saingy tsy tanana isy sazy ota raha tsy misy lalàna. Nanjaka ihany anefa ny fahafatesana hatramin'ny Adama ka hatramin'ny Moizy, na dia tamin'izay tsy nanao fahotana toraky ny fandikanany nataony Adama aza. Ary i Adama dia tandindon'ilay Adama ho avy. Ary tsy mba tahaka ny fahadisoana ny fanomezam-pahasoavana, fa raha ny fahadisoany anankiray aza na hafatesany olona rehetra, maika fa ny fahasoavan'ny olona iray dia Jesosy Kristy no andraisan'ny olona rehetra ankabetsahana ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fanomezana. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isorana ny Andriamanitra. Velungo, Kristi vavau mafali velungo, Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavau mafali velungo, Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavau mafali velungo, Alleluia, Alleluia, velungo, Kristi vavau mafali velungo, Alleluia. Umbantsika mianakavy anene Tompo, utanteraka tokoa iza,
Evanjely masina nosoratany Masinday Mateo. Voninahitra ny eo anao ry Tompo. Tamin'ny zanandro zany, i Jesosy nilaza tamin'ny apôstôly hoe: aza matahotra ny olona ianareo, fa tsy misy takona izay tsy aseho, na miafina izay tsy ho fantatra. Izay lazaiko aminareo ao amin'ny mezina, dia ambarao eo amin'ny mazava. Ary izay bitsibitsina amin'ny sofinareo, torio eny ambony tafitrano. Ary aza matahotro izay mamono ny vatana, fa tsy mahay mamono ny fanahy. Fa aleo matahotra izay mahay mamarina ny vatana sy ny fanahy any amin'ny afobe. Moa tsy vary fito venty monja va no vidin'ny fodoroa. Kanefa na ireny aza, tsisy latsaka amin'ny tany iray akory, raha tsy avelan renareo. Na ny volondohanareo aza, dia efa voaisa avokoa. Koa aza matahotra, fa mioabidy lavitra noho ny fody maro ianareo. Ary amin'izany, zay rehetra anaiky ahy eo anatrehan'ny olona, dia hoekeko kosa izy eo anatrehan'ny raiko zay anan-danitra. Ary izay anday ahy eo anatrehan'ny olona, dia ho lavy kosa izy eo anatrehan'ny raiko zay anan-danitra. Alleluia, velungo, Kristi vavao mafaly velungo. 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 Alleluia. Izany are ny teniny Tompo. Derany eo anao ry Kristy. Ry kristianina ava malala, avy nankalaza tamin'ny fomba manetriketrika ny fankalazana ny fomasin'i Jesosy, mpiaro ny diosezisika, izay mampiditra tanteraka antsika amin'ny vanim-potoana mandavataona. Efa natomposika tamin'ny Alahady lasa teo sy ny spisika fa tsy misy kisendresendra ao amin'Andriamanitra izany fankalazana sy fidirasika amin'ny mandavataona izany tamin'ny Alahady ny faraika amby folo mandavataona. Ny evanjely sy ireo vakiteny dia miresaka ny vocation tamin'izay, no ararotsika ny nandalina mikasika ny atao hoe vocation nary miainga avy amin'ireo tenin'Andriamanitra. Nilaina izany amin'izao sika miatrika ny synode fafito izao. Io fivelomana ny vocation io indrindra manko no averisika matetika mba hahatonga sika hivelona ny vocation no arian'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany. Anisan'ny manampy antsika amin'izany ireny vavaka diabe procession nataosika ireny. Ny vocation sika tokoa dia olo raika isika ho fianakaviamben'Andriamanitra, ka zary eglizy olo velomin'ny batemy, miaradia, miombona, mandray antanana, iraina ho misionera ho tabernakla velona. Toizasika ny fandalinana ny finoana amin'izao mandavataona izao hivelomantsika ny vocationtsika. Ny antony manaraka andalinantsika ny finoantsika dia ny mba ahafantaratsika iza marina moa Jesosy asika amin'izao andro iainantsika izao. Tena Jesosy tokoa ve no teny mahavelona antsika? Tena ny Jesosy tokoa ve no mampiombona antsika ka ahatonga antsika olo raika
eo anivon'ny fiainantsika andavanandro, azahosika marina ny famozena. Izy tokoa ve no haintsika miatrika izao tebiteby atresika amin'izao krizy mafy mikika asika izao? Raha tao amin'ny teny hafa izay fanontaniana fototra izay dia apetraka tahaka izao: mbola mandahitra amin'ny olona ve ny fitorinany vaovao mahafaly ka mitondra ny olona hivelona ny vocation arak'ilay nilazaitsika ny vocationtsika dia andavorary sy anatsara ny fifandraisana telo izay mandrafitra ny maha olona sika, dia ny fifandraisana amin'ny zavaboary, ny fifandraisana amintsika samitsika, amin'ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Sa kosa resabe fosiny sanatria ka sy mitondra ny olona hirosaka hivelona nyzany vocation zay vo nampisahivisika teo. Ireo no fanontaniana tonga ato an-tsaina miainga avy amin'ireo vaky teny atolotry ny eglizy amin'izao lahady 12 mandavataona izao. Azonina tsara ankehitriny ny antony anaovasika ary an'izao sinoda izao. Raha fitinina zay voalaza izay dia ity no azo ambara: azo lazaina fa na manao akory na manao akory ny adi-piainana sy mensetrena, na manao akory ny fiainana mety manahirana, na dia mety ho tonga aza ny hoe very fanahy mbola velona ka sy ho hita isony izay aleha tahaka ny manjoa antsika amin'izao krizy izao, dia fantaro fa tsy miova Andriamanitra. Efa nanolotra an' Jesoa izy, ary izy no lalana sy fahamarinana ary fiainana, ka aoka sy avozo, aoka sy atahotritsika fa toko mandrakariva n'Andriamanitra. Aza varim-bariana any amin'ireo pera mety diso isika, so very mandrakizay. Fantaro fa besaka ny manolotra ireo pera pirata ankehitriny, ka aoka hifikitra amin'ireo pera tena originaly sika mba sy ho very. Aza matahotra fa mifikira amin'Andriamanitra, aoka hivahatra amin'Andriamanitra ny fiainansika, raha tsy zany mety ho potika ny fiainansika raha sy miaraka amin'Andriamanitra sika. Fantaro fa ny aina sy ananandroa laha tokana ny aina ary mamy ny aina ho ny fiteny. Miverimberina matetika izany mandritra izao krizy izao. Noho izany raha tiasika anana n'izany fiainana izany sika dia oka hivahatra amin'Andriamanitra ny fiainantsika manontolo. Ireo rehetra ireo no azo lazaina fa atolotry nyreo vaky teny telo izay vondrenetsika teo. Ambaran'i Jeremia mpaminany ary ao amin'ny vaky teny voalohany fa raky tahotra na vozo tanteraka misy Jeremia, very fanahy mbola velona izy. Azo lazaina aza fa mitovitovy amintsika amin'izao krizy etresika izao, ary nanontany tena izy hoe iza ary no mety anafakay amin'izao tanany raso fanahy izao. Isika ihany koa dia velim-panontaniana tahaka azy. Mitovy amin'izany tokoa manko isika rehefa tozo ny mafy, satria tokana ny aina isika teo ary mamy ny aina ka mampatahotra ny fahafatesana, fa eo indrindra nefa Andriamanitra mankahery isika, ary ao anatin'ireny ady sarotra ireny no isehon'Andriamanitra amintsika. Noho ny finoantsika dia afaka andraisan'ireny zavatra mampavozo asika ireny sika, ka velom-piderana sy velom-panantenana tokoa amin'Andriamanitra. Ary zany ny tiany eglizy ho sapasika ka hidirasika amin'izao mandavataona izao, fa indrindra amin'izao miatrika ny sinoda. Ny sinoda dia fitaovana lehibe anampy asika ho afaka amin'ireny krizy, ireny tebiteby atresika ireny, ka raha isika no manararaotra dia sy ho resabe fisony ny sinoda amin'izay, fa hitondra sika amin'ny zavatra mivaingana ka ahafahasika manorina ny fiainansika sy amin'ny fasika na amin'ny dia sanatria, fa amin'ny Kristy lalana sy fahamarinana ary fiainana. Ka na dia mafy na fisiky ny rivotra dia afaka mijoro mandrakariva isika, manasa sika ary hirosy lalindalina koa ry kristianina havana amin'ny fandalinana rehetra ataosika amin'izao sinoda izao. Manampy izany fanamarinana ataosika izany ny tenin'Andriamanitra ho isika teo. Aoka sy atahotra isika, matokia an'Andriamanitra. I Andriamanitra no manafaka asika amin'izay mampahory isika. Aoka sy atahotra isika, atoko mandrakariva n'Andriamanitra. Izany no ambaran'i Jesoa ao amin'ny evanjeliny Masindahy Matio 10 androany. Aza matahotra ianareo i Jesoa tamin'ny apôstôly, aza matahotra ny olona ianareo, fa tsy misy takona izay sy aseho na ny miafina izay sy ho fantatra. Nitadiavin'i Jesoa amintsika dia nivelomansika ny finoantsika, ka ho vavolombelona isika
sy avozo ny mahakristianina sika fa izoro ho eove missionnaire ary anambara izany satria tsy misy sy aseho aoka ivelona ny fahamarinana sika matetika sika averimberisika ny manahirana ny mahatonga an'izao korontana izao dia sy hita isony ny fahamarinana oka isika zay miaraka amin'ny Kristy lalana fahamarinana ary fiainana izoro ampahebe maso manambara ny finoansika zany hoe mizoro amin'ny marina aza matahotra mampiseho ny marina isika ny tahotra sy enatra no matetika mahavoasarika ansika eseroa ka mahatonga asika voasarika amin'ny Jesoa pirate sy mivarilavo amin'ny fiainana oka ifikitra amin'ny tena original isika de Jesoa zay ambaran'ny tenin'Andriamanitra zay ambaran'ny Eglizy Katolika Apostolika Romana ireny no ambarasika amin'ny fiainansika eny ambony tafitrano aza matahotra izay mamono ny vatana fa sy mahay mamono ny fanahy Jesoa hoy indrindra Jesoa amin'ny evanjely androany aza matahotra ny olona ianareo fa sy misy takona zay sy aseho na miafina zay sy ho fantatra zay lazaiko aminareo eo amin'ny maizina dia ambarao eo amin'ny mazava ary zay mibisibisihana amin'ny sofinareo torio eny ambony tafitrano ary aza matahotra izay mamono ny vatana fa sy mahay mamono ny fanahy fa leo matahotra izay mamarina ny vatana sy fanahy any amin'ny afobe ry kristianina ava-malala aokaritsika fandrindra amin'izao krizy izao zay nilazaisika vokatry ny reny sy fahasahina amizoro amin'ny marina ny olana heto amintsika hoy isika sy hoe sy Madagasikara no sy manana arena averimberina matetika zay manana arena isika fa mahantra olo marina ka izay indrindra ny vocation sika ry kristianina hava zay le nresahsika teo ny vocation sika dia ifikitra amin'ny Jesoa lay marina oko vonjesika ary ny fanansika eo amin'ny atrehan'ny zavatra maro mandalo oka i Jesoa mpamonjy no raisika araka ny voalazan'ny masinda Paoly ao amin'ny vaky teny faharoa amin'ny taratasin'ny Romanina oka iombona amin'ny Jesoa isika fa izany fiombonasika amin'izany no azahoasika ny fiainana mandrakizay io no ambaran'ny masinda Paoly olona iray dia Adama no neveny fahotana sy ny fahafatesana ary olona anankiray kosa no azahoasika ny famonjena dia Jesoa lay Adama vaovao ny fanafody ny fahafatesana sy zay rehetra mety mampavozo asika izao ka manakorotana ny fiainansika dia tokana ny tena fanafody ahafahasika manorina fiainam-baovao fahariana vaovao dia i Jesoa koa raha miombona amin'ny Jesoa isika dia miombona amin'ny fitiavan'Andriamanitra ka na ino kidona na ino kiatra dia andresy isika kristianina ry kristianina ava-malala aoka sy avozo ary sika aoka toky fa ao amin'ny Jesoa no azahoasika ny tena fiainana satria raha mandany Jesoa isika dia sy hoekeny Jesoa eo anatreny ray zay any an-danitra fa izay manaiky azy kosa dia hoekeny eo anatreny ray midika izany fa i Jesoa no tena avoka ho ansika izy no tena lalana ahafahasika mandeha any amin'ny ray ary izy ny ahafahasika manambara ny marina ka sy misy atahorasika isony ary ao aminy no azahoasika ny tena fiainana raha efa miombona amin'ny ray isika mila mafisika fandrindra amin'izao sinoda izao ny fifikirasika amin'ny Jesoa amin'ny finoana amin'izay irosy lalindalina koa isika karaka ny voalazasika teo na dia mafy aza ny afisiko ny rivotra n'izao tontolo izao dia sy horava ny tranobe sika dia ny Eglizy ary fianakaviam-ben'Andriamanitra ao amintsika olo raika ao aminy ry kristianina ava-malala maro ny zavatra mety mifamaofao amin'ny fiainansika maro ihany koa ny tsy samy zoro vavolombelona araka ny voalazasika eo ny ainatra eo ny tahotra eo ny mampavozo eo ihany koa ny fisaraham-belasi ny fitiavatena ny avinavina ny fialonana
aoka nefa atoky isika araky ny lohevitra amin'izao alahady 12 mandavataona zay andalianantsika ny finoansika izao manana modely sika amin'izany ary manana mpivavaka dia i Victoire Somanarivo Lucien Botovasoa ko tahaka azy ireo isika ho mpianatra matoky zay koa ny fampianarana fototra lehibe amin'izao matoky an'Andriamanitra isika fa oka koa isika koa ho mpianatra matoky izany hoe kristianina amin'ny fiainasika manontolo ka zary Kristy mpiaravelona amin'olona mivavary sika fandrindra amin'izao sinoda izao mba hiroso otrany amin'ny fandaliana mpinoana ataosika ka ho finoana velona tokoa ny finoasika ho tanylonaka tokoa isika ho tanylonaka ny finoasika ka na inoko idona na inoko hiatra dia ho tena vavolombelona manambara ny Kristy isika izao no Kristy mpiaravelona amin'olona anambara amin'ny olona ny tena sambarana sy hafaliana enganery Jesosy Kristy mba ho risinao ho tena mpianatrao izahay ataovy ho anisan'ireo apôstolinao izahay hitarika an'ireo namanay alalanao fa ny malalanao no mahazo ny fiainana mandrakizay masiny Maria reny eo miroso amin'ny lalindalina koa izahay ankehitriny nefa maro ny zavatra mifaomaofao ka mitodika aminao izahay aza velanao ireraka izahay toano ifikitra amin'i Jesosy mivavamba izotra tsara ny dinika ataonay fandrindra amin'izao sinoda izao hitalahoy ny fanahy masina anilo anay tantany ny dianay ho any amin'i Jesosy ka amin'izay ahita ny tena lalakombana izahay ahita ny tena fahamarinana ka izoranay ary indrindra ivelona ny tena fiainana masinday Josefo mivavao an'ny fianakaviana mba ahay anararoatra izao vanim-potoana mandavataona izao ka akatahaka ny fianakaviana masina hiezaka ametraka ny rafitra rehetra ahafahany isam-pianakaviana eglizy kely ivelona ny mahay eglizy kely azy ka andalina ny finoana ka sy ataotra ary indrindra hiasa amin'ny asan'Andriamanitra ka amin'izay ahita ny fivelarana marina dia ny fivelarany maholona sy ny maholona manontolo ka ifampisimbona ifanasoa ikasaka ny soembonana amin'ny atao rehetra aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay fiantrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra tsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.